Manodidina ny 500 ny fihenan'ny fahaverezan'ny ala ao amin'ny fahatrarovana Menabe Antomena no niezaka natao dia nidina 4,700 hektara ny ala may tamin'ny taona 2024 raha 4,700 izany ny taona 2024. Tsy nitsahany hena araka izany ny fahaverezan'ny ala, ny hena koa araka izany ny fahasimbana hita tamin'ireo toeram-pizahantany sy toeram-pikarohana toy ny tao amin'ny alan'ny Kirindi. Kisy ny fanavaozana entina natsarana ny toerana raha ny voalazany ministra ny tontolo iainana nandritry ny fitsidihana nataony. Satria ity ataontsika hoe alan'ny Kirindi ity efa isan'ny efa antitra ihany, efa tara 1978 nisin'ireo retoerina rehetrarehetra dia ilana izay fanavaozana izay. Indrindra moa isika zao anatin'ny fotoanan'ny fanavaozana dia ataoko hoe mifanindran-dalana tsara izay fanavaozana izay. Ny faharoa fotoanan'ny afo zao dia ilaina ihany koa metraka paikady mialoha, izany hoe ilay fiomanana mialoha mba ahafahantsika miady amin'izay afo izay mialoha satria isan'ny faritra saripady ny alan'ny Kirindi aty Marofandiliha. Satria ao anatin'ny Menabe Antomena dia kategoria 5. Ao anatin'izay kategoria 5 izay sady afaka miara-monina ny olombelona sy ny tontolo iainana indrindra moa ny ala sy ny zavaboary. Izay nefa tsy tokony ho tsindry ho an'izay zavaboary izay isika olombelona fa tokony miara-mirindra ary miara-miaro an'io zavaboary io. Ilaina foana ny fanabeazana satria ny fanabeazana no ahafahantsika mampita fahalalana ahatsapan'ny olona hoe zava-dehibe ny ala rovana. Rehefa tonga amin'izay sehatra izay moa hoe tsy azo atao intsony manabe fa tsy maintsy mampiatra lalàna dia tsy maintsy ataontsika izay. Amafisina ny fepetra amin'ny ady amin'ny afo, ny fanabeazana ireo mponen'ny fotony ary ny fampiarana ny lalàna any ananatrano izay fahapotehan'ny ala izay. Olona telo ny voalaza fa voakaikitsy ny alika tao amin'ny fokotanana Mahoratsimo ny herinandro lasa teo. Ankizivavy enina taona ny tena maratra mafy ka nitazomina amin'ny hopitaly manara-penitra Morondava manaraka fitsaboana akaiky. Nalefa nody kosa ny roa amin'ireo rehefa nahazo tsindro ny fanefitra mifanaraka amin'izany. Tsy mbola voamarina moa na alika romotra nanaikitra azy ireo saingy efa eo am-panaovana fanadiadiana kosa ny tompony andraikitry ny mpitsabo ny biby. Efa moa tamin'ny hopitaly no izay faikitralika izay ilay alika tsy fantatra dia ny atao amin'ireny moa zany dia tsy maintsy manao soin aloha d'urgence dia manao vaccine antirabika fa manana zany tsika gratuit daholo zareo fa nahazo an'izay ireo zareo. Ny ekipa moa zany miara-miasa ny vétérinaire sy ny président fokotany. Ny président fokotany moa zany nanenjika olona nanenjika n'ilay alika, tratra ilay alika, tampoka ilay vonona dia izay koa zany ny antso nanao alerte tany amin'ny vétérinaire any dia efa nentina any zany investigation any nanana Mahoratsimo any zany dia satria ny antony misy olona miteny hoe misy olona izay hoe maromaro izy nefa nitonga teo amin'ny hopitaly anankitelo dia nialy amin'izay aloha zany satria ny fanafody tsara indrindra zany rehefa kaikairina alika tsy fantatra dia io vaccine any satria rehefa tonga amina haromontana izay zany ny zaha olona anankiray dia sarotra be ny fitsaboana azy ary lazaina aza hoe 100% izy mety hoe tonga amin'izay fahafatesana zay. Ny afatra avy ety aminay zany dia hoe rehefa kaikairina alika isika dia tonga dia mandeana amin'ny hopitaly satria prise en charge gratuit misy vaccine antirabika sika ao amin'ny service médecine ao zany no hanaovana azy efa misy tompona andraikitra tao zany dia azo tsaratsara fa ny natahoranay zany mahatonga an'izay io nandefasana ny ekipa mobile dia hijeren'izay olona mbola any dia hanentana azy hamonjy hopitaly ary tsy maintsy hanao vaccine. Manentana ny mponina moa ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Menabe samy maily sy hanantona tompo-pahasalamana avy hatrany rehefa misy trangana akaikitra alika ahafahana mandray fepetra sy mandray an-tanana ilay ny aran-doza.
mankasitraka ny fanandrerana lehibe ny faritra Ambatsoa izay voatendry ny filan-kevitra minisitra ny 10 Mai lasa teo. Ireo zanaky ny faritra Ambatsoa mipetraka eto Tomasina. Raha nambarina izy ireo omaly 12 ny volana May. Vonona hiara hiasa sy anolo-tanana ny lehibe ny faritra izy ireo amin'ny fampandrosoana ny faritra Ambatsoa. Izahay zanaky ny faritra Ambatsoa monina eto Tomasina. Manoloana ny fanendrena an'Andriamatoa Sambo Jean Jonas ho lehibe ny faritra voalohany ao Ambatsoa dia maneho fakasitrahana feno an'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny lehibe ny gouvernemanta miaraka amin'ireo mpikambana ao anatiny. Miaraba ny lehibe ny faritra amin'izao fanendrena azy izao. Maneho etona ihany koa ny fahavononana ifanometanana sy hiara asa amin'ny fanatanterahana n'ireo vinam-pampandrosoana ny faritany izay mifandraika amin'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Ety ampamaranana dia manamafy ny fankasitrahana feno ny fitondrana mahefa. Nanatanteraka fivoriam-be ireo zanaky ny faritra Ambatsoa eto Tomasina. Ahitana ny distrika ny Mananaravaritra sy Maroantsetra, omaly alahady. Nalitra izany ny fidianana ny filohan'ny collectif de cadre Ambatsoa eto Tomasina. Anolotra tany mamaim-poana ao amin'ny Port Sec 2 ho an'ireo olona miisa 700 voakasiky ny tetikasa fananganana parking poids lourd ao amin'ny Port Sec 3 Tanandava ny Seranantsambo ny Tomasina. Omena taratasy ara-dalàna ireo olona ifindra ary antoa ny Seranantsambo ny fikarakarana ny ato taratasy rehetra momba ny fananantany. Ho fanateterana izany dia misy ny task force joro. Tapaky moa izany androany nanaiky ny rehetra fa hoe anangana ny task force zany izany hoe misy solotenany manam-pahefana eto an-toerana sy ny solotenany vahoaka ifampidinika ary anangana ny izany hoe iamolavolany fanapahan-kevitra ary amin'izay fanapahan-kevitra nandinihana daholo ny procédure teto moa izany dia hoe misy zany izay olona tonga voalohany no mifidy amin'ilay toerana amiatahana an zareo dia eo koa ny évaluation-ndreo trano izay efa mitsangana ahafana mamolavola hoe ohatrinona zany ny indemnisation ny tsirairay. Vinavina ny anomboan'ny asa amin'ny volana Jona ho avy izao satria efa vona ny vola anteterana ny fotodrafitrasa. Raha nambarany tompondraikitra ny Seranantsambo ny Tomasina tetikasa izay mazaka fiara misy 500 ampianana ny vezivezeny ireo fiara lehibe atapitara ny Tomasina sy fanatsarana ara-toekarena izay mifandraika amin'ny tetikasa fanantanana Seranantsambo ny Tomasina ny fotodrafitrasa vaovao atsangana. Ny tetikasa dia tokony atomboka amin'ny volana Jona raha ny tokony izy satria ny tanjonay dia anomboka le asa amin'ilay parking poids lourd izay anisan'ny ANDB ny projet io toerana fiatsonana camion semi-remorque 500 ilay kasaina atao ary izy io dia enjehana ho vita alohan'ny volana Desambre amin'ity taona ity. Ka raha mba ahafahana manateriteraka an'izay zany dia tena mila manomboka farafatarany tena ataoko hoe farafatarany mataontsika volana Jolay satria misy ny orana sy ohatran'izany mila gérena daholo anatin'ilay travaux dia izay no vinavinaina hanombohan'ilay izy. Tsy mbola manaiky ala amin'ny toerana misy azy ireo ao amin'ny Port Sec 3 toerana anatanterana ny fotodrafitrasa kosa nefa ireo olona voakasika ny fanesorana raha nambaran'izy ireo. Tonga izay vahoaka Port Sec 3 dia milaza aminareo ray aman-dreny fa izay tompo dia tsy ala amin'ny tany efa najarinay nandritra 20 taona. Zavatra efa vahoaka efa valeur amina miliara no simbatina indray tolo afidra Port Sec 2 nefa ary amin'ny lalana mandeha moron-dranomasina mbola misy tany malalaka midadasika mbola afaka anaovana zavatra tsy ahitana vahaolana mihitsy be izany. Ho fikaroana vahaolana eo amin'ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra ny Seranantsambo ny Tomasina ary ireo olona voakasika ny tetikasa dia nisy ny fiainana nataon'izy ireo ny sabotsy 9 Mai lasa teo tao amin'ny pacte taorina ny fidinana ifotony efa natao ny zoma 4 Mai. Nankalaza ny andro ny 9 Mai izay fankalazany ny Rosia ny fandresena azony
tamin'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 1990 ny RPMI eto Toamasina ny fisiany ery avy any ivelany izay mbola mitsabaka amin'ny raharaha eto Madagasikara sy fisiany fanjanahantany ankolaka ataon'ny vahiny no antony iarahan'izy ireo amin'ny Rosia. Ity faran'izay miady amin'ny fitsambany ireo vahiny amin'ny firenena aty Afrika ka tafiditra amin'izany isika eto Madagasikara no antony ho iatran'izy ireo. Ho fanteterana izany dia anangana planina nasionaly anarenana ny voka-dratsy nateraka ny fitsabahana sy fanjanahana ankolaka ataon'ireo vahiny eto amintsika ny antoko. Ny 9 mai 1945 dia famantarana ny fandresen'ny mpiaradia fotsiny fa fitaovana nampirehitra ny ambopom-pirenena ho amin'ny fahamendrena sy ny fisarahana amin'ny rafitra mpanjanaka vaovao. Faharesen'ny nazisma dia nanambarany fifoazan'ireo firenena nampijaliana tamin'ny taona 1945. Ny RPMU dia anisan'ny antoko zandriny na fantatra fa misy hery avy any velany ny mamaritra ny paysage politika eto Madagasikara tamina antaonany maro ka tsy ny hoe tsy mararaha ny eto antoerany ny RPMU fa tapa-kevitra izy anafika ny néocolonialisme dia tsy maintsy mahaminafika avy any amin'ny fotony. Ny daty ankalazain'ny Rosianina androany ho daty hamoazana indray ny patriotisme malagasy. Izany no anisany mangeja ny toe-karenantsika, mangeja ny lafiny sosialy ary mampitombo ny fifandriam-pahalemana eto amin'ny tanindrazantsika. Koa izany na tonga ny RPMU nanapa-kevitra nametraka plan de redressement national izay vina entina hanarenana indrindra ny lesika nateraky ny fanjanana tamendriny vaovao izay nanomboka tamin'ny 91 makaty. Averina ny fifangatiavana sy ny firaisankina ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ato anatin'ny faritra Antsinanana raha tsy nisy ny fitovian-kevitra sy fisarisarahan'izy ireo teo aloha noho ny raharaha fanondrena talepahatry ny fahasalamam-bahoaka Antsinanana nanambara ny tale vaovao. Ho jerena manokana ihany koa ny fomba fandraisan'ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo olona marary manantona hôpitaly Mpanjakana satria maro ny fitarainana voaray raha ny fanazavana trano. Araka ny resaka moa hoe nisy fitavozavozana kely ny teto indrindra fa ny fiarahamoniny amin'ny DRSP zay zay natonga anaty nametraka hoe paikady voalohany aloha tsy maintsy mametraka ny firaisankina, tsy maintsy mametraka koa zany fitiavana n'le asa mba hialagna amin'le tsy fisian'le kolokolo agnatin'le asa ampandeha tsara ny fitantagnana ao amin'ny direction. Zay zany ny laram-pahamehana apetraka mba isiany firaisankina ary solidarité iarany mpiasa rehetra amin'ny faritra Antsinanana. Ny ministère ny fahasalamam-bahoaka misy an'ilay hoe indicateur de performance zay koa zany jerena par rapport amin'izay hoe ahoana ny objectif ka tsy maintsy mandamigny miaraka amin'izay zany ny ekipa rehetrarehetra mba hahafahantsika tsy ho latsa-danja amin'ny faritra hafa. Ilaintsika zany ny kalitao ahatsarana mba ampazoto ilay olo agnatin'ilay toeram-pitsaboana satria anatin'ilay indicateur ny ministère ny fahasalamana zany hoe ahoana ny fréquentation n'ilay olombelogno agny amin'ny CSB. Izy zany tsy voatery hoe marary fô zany anao ndeha hôpitaly. Totosany alakamisy 7 Mai lasa teo ny fifamindram-pahefana teo amin'ny talempatry ny fahasalamam-bahoaka Antsinanana vaovao ny Dr Zara Asanali Patrick sy ny talepy solotoerina teo aloha. Mangataka amin'ny fanjakana ny amarena ny kianjany le maladerika eny Ambojafy mba iverenana ilalaovana baolina kitra ireo tanora eto Toamasina. Toerana efa fanaovany tanora baolina kitra teto hatramin'izay. Saingina lay ny mpitondra teo aloha ametrana tetikasa trano bildin. Tsy tanteraka nefa ny fananganana ny foto-drafitrasa
tsy misy toerana hafa na kianja fanaovan'ny tanora baolina kitra intsony nefa hita Tomasina amin'izao ankoatra ny ao amin'ny stadium Barikadimy no antony fangatahana ny verina nanao baolina eto ireto tanora hita Tomasina ankehitriny. Tournoi 79 moa zany ohatrany efa tournoi misy foana eto amin'ny kianjany Hermahiratra eto. Ny tanjona fitaizana tanora foana moa zany atsika miezaka foana atsika mitaizan'ireo tanora atsika eto Tamatavy ireo satria io ihany ngamba ny hitako hatreto aloha mba mampivondrona ny tanora ary tianjareo le izy dia zahana foana no hitazana anazy anatin'le sport. Ny tanjona moa zany ny tena tanjona parfait tsy misy fa izahana no voatra an'le lalao foana taorinan'iny rivodoza iny koa moa zany ny tena somary nampanahirana azy kely teo fa zay no anentanana foana hoe asiana foana le izy satria fanampiana tanora le izy. Ny tournoi moa zany araka nefa mahazatra misy catégorie telo, U15 vétéran open, ny U15 zao teo lasa ny Bafana, ny vétéran lasa ny FIP, ny open lasa ny club 79. Dia ny entanana zany manaraka ho izy foana dia manitana an'ireo mbola resy mba anomana dia mba andresa manaraka dia le mbola tsy nanao mba entanana anao. Misaotra ny tournoi 79 taony zay nampivondrona ny tanora eto atampon-tanànany Tamatavy satria raha vao tsy misy zao fitaizana ohatran'izao mety hiviry amin'ny lalana tsy tokony izy ireo tanora antsika reo. Nametra-pialana ny maraina teo ny bentanana ny commune ambony vohitra Tsirabe Dr Samana Honoré Gabriel na i Dr Uno nandritra ny fotoana fananganan-tsaina fanao isaka ny alatsinainy no nanaova amin'ny fanambarana ofisialy mikasika izany fametra-pialana izany. Nanamafy kosa ny tenany fa tsy moterena velively ary fitiavana ny tanàna Tsirabe no antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Ny rasoa ireo mpiasa rehetra eto anivon'ny commune ihany koa ny tenany nandritra izao fotoana izao ny amin'ireo adidy sy andraikitra entana natsaranatra ny tanàna Tsirabe. Fantatritsika raha tonga nandray ny fitantanana teto anivon'ny fiadinan'ny tanàna Tsirabe tamin'ny taona 2024 dia ampitiavana no nandraisana an'izany fitantanana izany ary nananganana tsangam-bato maro. Misy ny tsy mivoaka akory tamin'ny kitapom-bolan'ny commune toy ny fananganana ny tsangam-bato ailovan'ny Tsirabe io sy ny maro tsy voatanisa raha iteny an'ireny pompier sy ny sisa ireny ny fahatongavany teto. Tamin'izany dia ny fampiarahaba, ny fampitsodrano, ny fankahery mba ahavita be, ny fampivavaka. Toy izay ihany koa amin'izao fotoana izao raha toa ka mifaran'izany fitaom-piasan'izany izay amin'ny alalan'ny fametraha-pialana dia mbola ampitiavana ihany koa ary ireo vita dia angataham-bavaka angatahan-tsodrano amintsika rehetra ary mifampivavaka ihany koa mba samy ahavita be atotosa ny adidy sy andraikitra iantsoroana avy. Ary raha miteny an'izay fitiavana ny tanàna Tsirabe izay dia zava-dehibe ny fitoniana eto amin'ity tanàna Tsirabe ity koa izany fametraha-pialana izany dia mbola nohon'ny fitiavana ny tanàna Tsirabe ihany koa mba ho tafajanona ao anatin'izay fitoniana izay. Aoriana izao dia andrasana araka izany ny fanendrena amin'ny PDS izay hitatana ny tanàna Tsirabe indray. Hotohizana hatrany ireo ezaka amin'ny fanomezan-danja ireo kolontsaina maro amin'ireo distrika miisa 7 izay mandrafitra amin'ny faritra Vakinankaratra raha ny nambarany avy eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Eo ihany koa fijerena manokana ireo mpanao gazety eto amin'ny faritra Vakinankaratra mba ahafahan'izy ireo manao ny asany ankalalahana eo amin'ny fahazoana loharanom-baovao mari-potitra sy ara-potoana. Ny zavatra tsikaritra tao anatina fotoana maro indrindraindrindra raha raisina tsotsotra ireo fitaliavam-paritra teto Vakinankaratra dia raha ohatra ka nitady servisy dia ohatra tsy dia mba hita taratra loatra zany tao amin'ity fitaliavam-paritra ny kolontsaina sy ny serasera teto Vakinankaratra ity. Izay aloha zany dia isan'ny tsapanay hoe nisy lesoka angamba tao matoa nilefa ny piraita-po anatin'ny fitantanana raha-raha-mpanjakana. Izay no asiana fanavaozana aloha ary indrindraindrindra ho asiana fisokafana lehibe dia lehibe satria asam-bahoaka daholo ny ataon'ireo fitaliavam-paritra tsirairay avy ireo
ary ny vahoaka dia mila tamberina andraikitra mazava ary ny fanjakana ihany koa dia mila mampiseho amin'ny vahoaka fa tena miasa ho izany tsy atopotrano mihony ny vahoaka ato Vakinankaratra amin'ny resaka fampananam-baovao aloha anaovana ezaka ny ara-pitaovana ratratr'izay fa eo aloha ny hoe ny olombelona aloha ny hoe tsihana ao anatin'izay miara-kolotsaina ihany koa satria eto Vakinankaratra isan'ny mahasarika ny olona betsaka fa tsy fantatry ny olona loatra hoe iza le Vakinankaratra, inona ohatra ny misy any an-tany fotsy, inona ny misy any Ambatolampy, inona ny misy any Amandoto, inona ny any Betafy na Faratsio, inona ny ao Atsirabe faharoa, mety hoe inona koa ny eto Atsirabe. Mampivoaritsika izay amina sehatra maro ary ity toerana misy antsika ity dia isan'ny osokafana hoentina hampiroboroboana izay lafy ny ara-kolotsaina izay. Asa fa tsy andro birao aloha ary ny asa tsy anatona anao fa ianao no mila mandeha, mila mihetsika ianao satria tsy afaka hiteny hoe manana ekipa any amin'ny distrika dia hoe miandro mahazo fotsiny fa mila ny présence anao ireo ekipa ireo, mila anao mifanohana sy mifanotrona, izany hoe fihezana dia hoe hopitarika fa tsy ho sefy tokoka. Andriamatoa Andriana Efson Iralaina Emmanuel Indraraka izany no hita tanany taleparitra ny serasera sy ny kolotsaina eto Vakinankaratra, tonga nanorona sy nanome voninahitra izao famindraam-pitantanana izao ny lehiben'ny faritra sy ireo manam-pahefana maro isatsokajiny. Ankoatra ny fahasimbana teraka loza voajanahary, tompon'andraikitra amin'ny fahasimban'ireo fotodrafitrasa fambolena ihany koa ireo olona amin'ny mamboly ao anaty lakan-drano ho ny taleparitra ny fambolena loatra mangoro. Tsentsina ny lakan-drano ko amin'ny maro ireo tanimbary no tsy tonga ny amandona, mitotongana ny vokatra. Mila mandraindraikitra andrehitra manoloana izany mba tsy hala sibatra ireo lemaka ireo izay vatsy an-drano. Izay ilaina andraisana andraikitra raha hitantsika eto sady dia izao hoe ny kanala rehetra izay ataontsika hoe entina ny rano dia ampiasain'ny tatsaha ohatran'izao le izy ambolena. Hitanareo angambany io manatrika eto tsika izay kanala eritreretina izany hoe andrana izao velaran-tany hitantsika izao. Ny fanjakana dia mandray andraikitra ao anatin'ny fanajariana ireny fotodrafitrasa ireny, fa kosa ny fitantanana azy dia anjarany ity fotony manomboka amin'izany tsika eny anivon'ny commune dia tokony mandray andraikitra manoloana ireo tatsaha ireo. Eny anivon'ny fédération tokony misy fandraisana andraikitra izany fa tsy antsy fandrakana lava izao. Tsy mifanipaka velively amin'ny kabary malagasy, mahazatra ny kabary lasalianina. Ny fampidirana amin'ny fitoriana filazantsara ao anaty kabary sy ny lahateny atao mampiavaka azy hoy ny mpikabary lasalianina eto Madagasikara ary mifototra ihany koa amin'ny fampianarana izay noentiny olo-tsambatra frère Raphaël Louis Rafringy. Tanjona ny fampitanana ny soatoavina kristianina amin'ny lahateny sy ny kabary. Anoy sy manaraka ny lovana velona ny olo-tsambatra Raphaël Louis Rafringy dia lahiteny manentana manao hoe finoana amiray amin'ny evanjely ary evanjely amiray amin'ny kolotsaina ho tonga nofo. Mazava loatra arak'izay zany ny valin'ny fanontaniana hoe inona ny mampiavaka amin'ny mpikabary lasalianina amin'ilay kabary fandre mahazatra dia ny hoe naka sy nandray ary manaraka sy manjoy ny charisme izay nolovana tamin'ny Masina Jean Baptiste de la Salle, finoana firahalahiana ary fanontona fa ny tena goavana dia ilay teny filamatra manao an'ilay hoe andry antso ny teniko satria hitoriko ny vaovao mahafaly. Mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina ny diakona sy ny loholona, fampiorena-pinoana sy fampamokarana no tapaka nandritra ny synode lehibe ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka niompana tamin'ny fandraharana indrindra ny fiofanana nomena ireo diakona sy ny loholona tato anatin'ny synode parintany Ambatona Zakavaovao. Zany izay fampiofanana izay mba hanatrarana an'izay hoe fampiorena-pinoana sy fampamokarana izay dia mazava ho azy zany fa raha iroso amin'izany fampamokarana izany zany ny fiangonana dia ny diakona zany no anisan'ny tompona andraikitra ny tenaina fa ivoy amin'izany dia nomena azy ireo zany ny fiofanana mba hanana ny fahaiza-mitarika, mba hanana ny ihany koa ny fahaiza-mitantana mba irosoana amin'izay hoe fampamokarana ivoivona. Nampahafantarina andritra izany ihany koa ny andraikitra izy ireo ao anatin'ny asa fanompoana. Tena zava-dehibe zany dia nahafahana nanofana ny diakona izay hoe atao mitovy atao zany diakona
lehibe anankiroa hoe fampiorenam-ponono ato anatin'ny FJKM sy ny ihany koa hoe famokarana sy ny fampamokarana izay ampivoarana sy ampivelarana trano asa izay ataon'ny FJKM. Anisany manamafy ny fitandrona ny fandriam-pahalemana eto Mananjary ny fiara-miasa eo amin'ny mpitan'ny filaminana sy ny fokotany amin'ny alalan'ny fiambenana amin'ny alina. Hetsika izay fa fanaony eo anivon'ny polis-pirenena ity fisavana amin'ny alina ity fa saingy raha tena amin'ny lalambe fotsiny ihany izany teo aloha dia tonga hatrany anaty elanelatrany mihitsy izy ireo amin'izao. Tanjona amin'izao hetsika izao ny ahafahana mamantatra ireo olon-dratsy mitoby any anaty fiarahamonina any. Eo manoloana izay resaka tsy fandriam-pahalemana zay efa nisy ny fiaonana teo amin'ny madame préfet niaraka tamin'nisy fokotany rehetra miezaka hatrany police nationale manakaiky kokoa ny vahoaka zany ao anatin'izay fametrahana ihany atao hoe police de proximité zay efa mifampiresahana taminy izy io io police de proximité io zany no iarahana miasa akaiky amin'ny fokotany. Ny fokotany manana ny olombelona izay omena karatra maha mpiara-miasa akaiky amin'ny police nationale eo anivon'ny fokotany zany amin'ny fotoana io zay tsy mandeha any amin'ireny lalambe reny intsony fa tena miditra miezaka mamantatra hoe aiza ny toerana mafana dia miditra makany any amin'ireny elakelatrano reny zany ny police nationale amin'izao fotoana izao. Zany hetsika zany efa natao foana hatramin'izay ary ho amafisa bebe kokoa ary amin'izao zany dia patrouille anankiroa no atao. Misy ny patrouille atoandro dia misy ny patrouille amin'ny alina. Ny tena commissaire central mihitsy no midina miaraka amin'ny olombelona mametraka an'izay paikady zay dia ho atao efa aty aminay zany efa misy an'ireo chef fokotany manatitra sady an'ireo lista reo hoe ireto ny olona velonay miara-miasa amin'ny police. Fanentanana sy fampahafantarana ny olona mahakasika ny tokony atao mifanaraka amin'ny lalàna rehefa mivoaka amin'ny alina toy ny fitondrana ny karapanondrom-pirenena dia fametrahana jiro ny cyclopus no tanterahana mandritra izany. Indray mandeha isan-taona no manatanteraka fivoriam-be national FSFLM na ny fiombonan'ny skoto fiangonana loteriana malagasy izay tanterahana isaky ny volana May toy izao. Fivoriana mifototra amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ireo skoto no lahadinika mandritra izany. Io ihany koa ny fampandrosoana ny sampana skoto FLM. Teto Mananjary no nanatanterana ny fivoriana tamin'ity taona ity ka synode rombropolo no nahatonga solotena niatrika ny fivoriana. Tsy hafa ny antony fandiniana sy fivoriana fa mandinika ny aim-pinoana aim-panainy ny sampana FSFLM ao anatin'ny fiangonana loterana malagasy. Ny faharoa koa dia mandrindra koa ny asa izay sahaniny zany sampana velona eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy zany ny Franciscoto ao anatin'ny FLM. Tanjona anankiray ihany koa ny mba ahafana mandinika nampivelarana nyty sampana velona eo anivon'ny loterana malagasy ty ny skoto. Dia ao koa ma zany ilay fagnamafisana ny fotom-pinoana ny fotom-pampianarana ny fiangonana loterana malagasy ka hodinina ao anatin'izany komite national zany. Tena faliana lehibe ho asika eto Mananjary tokoa an'izao komite national. Komite national zany dia elan'ny Madagasikara zany roa isaky ny faritra isaky ny synode zany hoe roa isaky ny région zany la azo zany amony fruibe fa tonga eto zao zany dia ny komite national miaraka amin'ny président national sy tonia national. Zay zany tonga amitsika eto zao zany dia isorana an'Andriamanitra fa zava-dehibe ho asika eto Mananjary zany fandraisana zao tonia national zao. Naharitra telo andro ny fivoriana nanomboka ny 7 May teo ka ny farana ny 10 May teo izay no tanterahana teto Mananjary. Misy 17 ireo solotena niatrika ity fivoriam-be national FSFLM ity. Mbola betsaka ireo mpiasa iharany fandikan-dalàna eo anivon'ny toeram-piasana tsy voahaja tanteraka ny zolo tokony hositrahany izy ireo noho ny tsy fanajana lalàna mifehy ny asa ataonareo mpampiasa hoy ny fisemare na fivondrona ny sindika malagasy révolutionnaire Atsimo Andrefana. Misy aminareo mpiasa koa no tsy sahy mitaraina eny anivon'ny roan'ny mpanjakana natao hiaviny mpiasa
mbola lavitra izy karaka zany mianasa tsara ny tanjona eo amin'ny fampiroboroboana ny asa mendrika raha ny eto atsimo andrefana nanomboka ny joran'ity fikambanana sindikaly miaro ny mpiasa malagasy ity anefa dia efa maro ireo mpiasa voaharo tokony finitsaikitsahana ny zo mahampiasa azy manomboka ny joroany teto Tuléar dia izao efa maro be ireo mpiasa voaharo tamin'ny alalan'ny fandroahana izay tsy manara-dalàna ao ihany koa ireo mpiasa izay tsy nanana akory contrat de travail dia tamin'ny alalan'ny fidirana tato amin'ny fikambanana fisemarea izay syndikaly manana ny maha izy azy eto Madagasikara sy eto amin'ity faritra tsy mandrefana ity no nahafahana tanteraka zarehetra izany maro ireo natahotra maro ireo tsy sahy milaza ny zavatra manjo azy any amin'ny toeram-piasana ireny fa eto zay dia manentana antsika rehetra mpiasa rehetra tsy miankina fanjakana mba tsy hatahotra fa hiditra amin'izany fikambanana sindikaly fisemare izany fa ao anatiny ao no ahafantarantsika ny zofototra izay iarovana antsika amin'ny tsindry hazo lena nataony mpampiasa amintsika kanefa manentana ihany koa tsika ho antsika rehetra mpiasa mba tena ho mpiasa mendrika manoloana izany sindika izany ao ihany koa ireo izay avy ao amin'ny FOP eto Tuléar faritra tsy mandrefana izay miara-miasa kaiky antsika amin'izany fampahalalana antsika izany zo fototra izany vonina hiaro ny zo ny mpiasa ity fivondrona sindikaly ity hoy izy reto koa dia zao vonina hiaro ny zontsika mandrakariva ny sindika fisemare koa dia zao manentana antsika mba hiditra ao amin'izany fikambanana izany izay tarihiny sekretera generaliny eto Tuléar na faritra tsy mandrefana sy reto namana manaraka ireto sy manotrona ireto izany fikambanana fisemare izany ifampiarahabatra sy ny taona 2024 ireto fivondronana sindikaly atsimo andrefana ny sabotsy 9 May 2024 teo naroso nandritra ny fivoriam-be nataony fokovezo ny sabotsy 9 May 2024 teto Tuléar ambonivohitra ny tokony hampiharoa sy hampiravonana ny tsy fitovian-kevitra nisy teo amin'ny fikambanandrasana vavea na vatsy ty vezo aharo tsy tokony hiala amin'ny tarigitra ny vavea amin'ny hoe vatsy ty vezo aharo soa ty fiharoa isika raha ny hevitra ny vohitra nandritra ny fivoriam-be ireo vavea manana foibe ao mahavatsy faharoa ny tarika ny fivoriam-be na fivoriam-be ny vavea izay vavea mana foibe ao mahavatsy 2 antony fivoriana dia nijerena ny olana rehetra anatin'ny vavea ao mahatonga ireo vavea rotonta fondatera rotonta satria ny fondatera no niantso tonga tokoa ny ray aman-dreny abiaby nandinihana ny fehezan-dalàna mikasiky ny fidiana fa nefa tsy azo atao zany laha tsy mitambatsy amin'ny vavea ka nisosokevitsy ny ray aman-dreny rehetra zany dia nanao izay hampitambatsa ny vavea izay maminja amidingana manaraka manjay anjara tokoa ny azomanga sy ny olobe an-tanà eto hampitambatsa zany vavea zany ho iray am'izay matanjaka ny vavea izay tokoa no irinay zay ato amin'ny marafoibe fondateur marafoibe ho mahavatsy dia izay no irinay fa izay ny imatematesanay hoe soa ty fiharoa vezo manapoditra manana didy lehibe ireo hazomanga eo amin'ny fampiravonana ny tsy fitovian-kevitra nisy
tsy maintsy tanteraina izany ary vonona amin'izany ireo hazomanga vezo araka ny fanazavana. Ny vary tokoa moa ny hatako Janahary razana zany tanteraka tokoa fa miahay mifanaraka ny mpivory rehetra samy namoky ny hetahetam-pony ny nandraisitsika tapy aby fa soa tokoa ty fiharoa araky ny taniketra ny fikambany vanzay ka hoy zahay hazomanga eny kazeny volazy ary tahity voaza tahity Janahary aby fa tanteraky ty hetahetanay raha fa no filifisinay avao ampatany andro ny alike fa lahatoandro fa metsevetsea haly fa nifisy ka laha manofo zahay tsy mety ty vesiny tsaratsara ka hoy zay manome toky raisinay hazomanga satria mbo hajanjeo zahay fa hoe tanà misy olobe tanà misy olobe tsy mialy zaza ka raisinay voadidy mavesy tsara palitetena zako matokisa fa tsy maintsy votaona ny ahavitany ary matoky sahady zay fa ireo tanàna be rehetra dia mana mifandalana ny hazomanga sy ny roasa ka raisinay voadidy zay matokisa tsika iaby ny vahoaka Madagasikara satria nareo vezy aby reo fa halamitsika ary hanaja azonay atao zahay hazomanga rehetra sy anavaka misy ny fandamina atao anaky nany famianatsy io moa misy reo taratasy atao fa ny aminay dia tsy ary misy taratasy mazava zay fanarahay io tsy misy farany taratasy atoronay retoa zay famadinana taratasy nay reto azy satria hitany koa fa misy misaraky koa tsy maintsy alaminay koa reo dia eo mazoa anaky ny anatsy io mandamina alo taratasy reo fa ny anay dia aradraza tsy maintsy misy ny trondrano zay federotondraza zay trondrano anova fomban-draza zay fitambara zay fa raha bevata fisarao sanatria Janahary fa tsy maintsy misy fomba atao aradraza amin'ny vezo rehetra fa tsy hoe sararozorototo miady io fa ny vezony tsy mifanaratsay ka misy federota aradraza zany. No tanteraina ny maraina teo eto tolera renivohitra ilay atrikasa programa progrès eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo zay fiaraha-miasa miaraka amin'ny OIT na Organisation Internationale du Travail. Fandaran'asa progrès dia programme de renforcement de l'entrepreneuriat durable et de soutien de l'insertion économique des jeunes ruraux. Izy io dia ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo izay vatsiny fidavola miasa aty amin'ny faritra atsimo andrefany ihany koa izy Anosy ary Anjoy. Ny tanjona moa zany dia ady amin'ny fampihenana ny fahantsana dia fampananasa ny tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ty atsikasa ty dia natao dia miaraka amin'ny CROS, Comité Régional de Suivi, d'Orientation et de Suivi, sy ny CRSV, Comité Régional de Suivi et de Validation ato amin'ny faritra Andrisimo andrefana hamantarana hoe inona zany ny tena tadiavin'ireo komity io, inona no azona mampina anazy, inona ny renforcement de capacité tadiaviny mba ahafahany progrès manampy azy zay iarahanay amin'ny OIT. Eo ihany koa ny ady amin'ny kolikoly, inona ny stratégie na sensibilisation hoentina miady amin'ny kolikoly dia resahana eto koa resaka hoe inona stratégie arovana amin'ny resaka abus sexuel, harcèlement sy ny sisa eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny tontolo zay iasany fandaran'asa progrès. Vita ty atelier ty dia misy plan de renforcement de capacité ho faminareo zany amin'ny zavatra ilainy hoentiny hiarana miasa amin'ny progrès io, inona ny tokony ho ataony, inona ny zavatra tsy ampy tsaiky efa mbola tsy ananany ahafahantsika ahafahana miara-miasa amin'ny CROS CRSV mba hanatanteraka ny vina na ny programme ny fandaran'asa progrès. Miamafatra ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina eny Animo Manday Toliara daorian'ny fampidirana ponjavonjy maika ireo olona roa noho ny rahatany ao an-toerana. Zahay zay dian'izay tsy manan'olo zahay sy avadalana mety hita toy tsy misy agna devant toy tsy misy topo toy tsy misy commune toy tsy misy fokotany titava toy tsy mazava mahazo mijery titava toy aminay leo na misy mpitondram-panjakana milazy titava faloomby zay vazanay manday faloomby zahay tsy nangalatsy hoiza taly zahay tsy nangalatsy menotefa zahay tsy nangolan-draza fa tanin-drazanay io
ahina ny taran'izao raharaha izao raha tsy misy ny fandraisana fipetra haingana sy ny fitadiavana vahaolana maharitra ka naovan'ireo vahoaka Antsoavo amin'ny tompona andraikitra tandrify izao raharaha izao. Fahendrena ny tenegnina eto vahoaka mba tsy hisian'igny ratra mba tsy hisian'igny raha hafa mitaray zahay mangataky zahay anakairay votoro androany zahay vahoaky tompotany raza foko falomby eto komini mitsinjo komini miavy fokotany akoronga tiravade befanamy mangataka aminao zahay Andriamatoa filohany fanafahozana Andrianarina Mikaely akatoavy fitarainganay zao abotoro anakay militsa prison zao tsy nangalatsy io tsy namangolo io. Distrika iray amin'ireo distrika sivy mandrafitra ny faritra Atsimo andrefana ny distrika ny Toliara faharoa izay ahitana komina 1 izao. Ankoatr'izay dia midadasika ny distrika ny Toliara faharoa hany ka manano-tsarotra ny fitetezana sy ny fandrindrana ny lafy ny fampandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana ihany koa. Fotoana iray ary fomba fanao isan-taona ho an'ny lehiben'ny distrika ny Toliara faharoa sy ireo ben'ny tanàna ny manana tanteraka fihaonana izay natao hanomezana ireo toromarika rehetra sy fiofanana ary paika apetraka ihany koa ho an'ny fampandrosoana sy ny lafiny fandriam-pahalemana. Zava-dehibe amin'ny fianakaviaben'ny distrika Toliara tokoa izao fotoana androany izao satria fihaonam-be hita eto avokoa ireo mpiasa fanjakana sy olom-bofidy ato anatin'ny distrika Toliara faharoa toy ny ireo ben'ny tanàna rehetra, lehiben'ny boriboritany rehetra ary lehiben'ny Sapandrarà ato anatin'ny distrika Toliara faharoa. Araka ny efa voalaza teo dia fotoana ifanakalozana ary fizarana fahaiza-manao indrindra fanomezana ihany koa toromarika entina mitantana ny lafitany ary entina mitantana ny komina tsirairay avy ankoatran'ireo fifanakalozana ara-kulturaly sy fahaiza-manao eny anivoko. Poizahana ihany koa ny sian'izao hetsika izao ho any amin'ireo distrika hafa ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana. Eto zay dia manararaotra fa tokony hisy mihoatran'izao manerana ny distrika rehetra anatin'ny prefecture-ny Toliara ho isiny izay fampandrosoana baka iny fotony izay ary ny fanomezana tolotraina ho an'ny tsirairay satria ilaina tokoa dia ilaina tokoa izay tolotraina zay mba ahafahana manatanteraka ny asa amantararaha na nanindrena na voafidy Omalalahady no famaranana ny tournoi taranja tsipoka nety be ho an'ny ligue paritra régional faritra Atsimo andrefana. Ny batany amboara araka izany ny kluba ny CBM na ny atao hoe kluba boliste Jardin de la Mer raha ny fananjina amin'ny kluba ny PRCT pétanque Robiv club Toliara. Misolo tena ny faritra Atsimo andrefana araka izany ny kluba ny CBM ka ny 5 May ho avy izao no hiazo any Antananarivo hiatsika ny tournoi national. Vita totoza somatsara moa le championnat ligue Atsimo andrefana dia nizotra amin'ny ara-dalàna moa izy na dia misy ny sampona ny fatapanjy eo teo fa vita ihany moa le izy lasa ny CBM zany le trophée ny Atsimo andrefana zany. Ireo moa zany dia hiatsika ny lalao taon le 24-25 any Antananarivo Bi Boana Fety de Boniface zay moa nanarana izy telo. Dia mendrika andreo mihitsy no andeha hiatsika an'izany championnat zany. Raha fijereko anazy aloha dia mety atohitra reo fa ny moral angamba no tsy atokitokisako kely amin'ny raha io satria na ny toetrandro aby zany dia efa hita hoe tsy ho zakandreo niany fa mangatsika be dia mety hamanova zavatra fa na dia zany aza miady izy ka miady ny vonina izy Toliara. Zay moa zany no azoko ambara fa dia mahafinaritra ny lalao teto ka. Nanome toky ny kluba ny CBM fa hitondra avo ny voninahitsy ny faritra Atsimo andrefana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Ya, faly dia faly ny tena ary indrindra ny club ny CBM nahazo n'izao lalao famaranana teto amin'ny championnat régional de pétanque Atsimo andrefana zao. Anisan'ny lalao nafana izy tamin'ny voalohany indrindra ny tamin'ny éliminatoire anisany nafapana ny lalao fa
mitondra vokatra nazo vokatra ihany ny CBM amin'ity lalao ity dia sorana andreto mpilalao zay nisolo-tegna ary niaro ny voninahitry ny club ny CBM club de boule au jardin de la mer zay monko ny CBM dia reto zany no isolo-tegna atsika amin'ny 24-25 championnat national izay atao any Antananarivo hiady ary hiaro voninahitry ny toliara dia manentana atsika rehetra zay mpilalao kanety be zay mpijery rehetra mba nanome hery ary encouragement ho an'reto mpilalaotsika avy eto toliara reto engane tany Zanahary ary ho azotsika ny amboara rehefa tonga any Antananarivotsika sotra to faly ny fonay amin'ity famarana taonay androany toy ary hezaka zahay hanao zay famarana taonay ana Antananarivo zay fa hetsaponay zay ary hezaky ary vonay studiara mahafinaritra fa mafanafana les combats grand fa merci beaucoup les participants les organisateurs nanotrona iabiaby les partenariats surtout nareo les TV plus hezaky zay maximum zany crossy ça va ila posady baka aminareo zany zahay tena marina mitondra fanjaka nanatanteraka ny fanambaram-pananana ny lehiben'ny faritra Matsatra ambony sy ny mpiara-miasa aminy herinandro lasa teo vonona ny ady amin'ny kolikoly ny lehiben'ny faritra ary voadidiny lalàna ny fanatanterana izany raha ny nambarana ny tanjona hoy sy ny mpiara-miasa aminy fampandrosoana miaraka ny faritra raha ny fanazavana ny fanambarana fananana dia voafehy lalàna ary tsy maintsy atao ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra nomena andraikitra izany no antony ijoroana eto manolotra ny fanambaram-pananana amin'Andriamatoa taleparitra tale iraisa-paritra ny Bianco eto Fianaratsoa voafaritra ao anatin'ny PGER ny ady amin'ny kolikoly sy ny mangarahara dia marika ny fanohanana indrindra ny fahavononana hiasa ao anatin'ny mangarahara ary hiady amin'ny kolikoly eto anivon'ny faritra no isany nanaovanay avy hatrany izao fambaram-pananana izao koa afaka matoky itsika rehetra fa dia hiasa ao anatin'ny fahadiovana filaminana tanteraka ireto ekipa reto ary ahitanareo izy ireo dia olona manana ny traikefa afaka manatanteraka ny asa ara-dalàna afaka miaraka amin'ny lehiben'ny faritra mampandroso ny faritra dia isorana moa ianareo eto anivon'ny Bianco Fianaratsoa ary eto zay dia manolo-tanana anareo ary miantso ihany koa ny tolo-tanana avy any aminareo mba ahafahantsika miady miaraka an'izany kolikoly zany. Mbola maro ireo fanampisetra nisentry ny fanabeazana eto Madagasikara. Anisan'ny olona voaresaka ny tsy fahatombohana ny fitantanana sy ny fiainan'ny kalitao amin'ny fampianarana eny anivon'ny sekoly. Namafisin'ireo mpanabe manova ifotony fa ilaina ny fanavaosana lalina sy ny rafim-panabeazana mba ahafahana metraka fampianarana mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filan'ny mpianatra ankehitriny. Natao indrindra hihainoana ny hevitry ny mpisetra ny fotony sy anangona sosikevitra azo ampiarina ity fakan-kevitra teto amin'ny faritra ity. Entina sy aroso mandritra ny fikaonan-doam-pirenena momba ny fanabeazana ireo fehi-kevitra sy tolo-kevitra ny vohitra. Mandritra ny fiaonam-be nataony sabotsy lasa teo ihany koa no namafisin'ireo mpanabe manova ifotony ny anjara-birikiny sy ny tolona efa nataon'izy ireo fanatsarana ny fanabeazana eto amin'ny firenena. Io lesoko io sy ny teny ohatra zahay hoe tena tsy netiny hatramin'izay fa fanatsarana izay no mahatonga ilay hoe fanavaozana dia misy teboka maromaro ao. Voalohany indrindra amin'izany ny eo amin'ny rafim-pampianarana, manaraka izay ny eo amin'ny mpampianatra, izany hoe ny mpampianatra manokana, manaraka an'izay ny programme scolaire izay be dia be zahay moa zany miara-miasa amin'ny école rehetra, izany hoe na ny privé io na ny fanjakana. Manaraka an'izay ihany koa ny amin'ny resaka évaluation sy ny mpianatra. Ireo teboka ireo dia ahitana an'izay lesiko izay daholo io sy indrindrandrindra ny amin'ny lafiny fitantanana. Ireo lesiko ireo no entina hakana hevitra eto an'io
ahafahana manavao an'izay rafim-panabeazana izay. Ilaina ny fanovana toy ny rafim-panabeazana mba hampiakarana indray ny kalitaon'ny fampianarana sy hanomezana lanja bebe kokoa ny mpampianatra sy ny mpianatra. Betsaka ireo asan'ny Kiatso noho ny tsy fisiany taleparitry ny fanabeazam-pirenena teto Itasy tao anatin'ny enim-bolana napetona ny tale teo aloha. Ankoatra ny famitana ireo dosieny mpampianatra efa mivangongo dia atao lara-pahamehana ny fikarakarana ny fanadina-mpanjakana tsy misy osoka hoy ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena vaovao Andrianay Vomaefasoa raha nandray ny asany taoriny ny nanendrena azy ny talata 5 Mey eo. Miasika fanadina isika zao zavatra sazy mpamizany fanadina zany satria ekina ny hoavin'ny tanora zay ariko ny hoavy zanadradraina foana ny tanora ihany koa no anagaitsika ary amin'izany fanadina zany maro ny ezaka efa nataon'ny ray aman-dreny, nataon'ny mpampianatra, nataon'ny mpianatra ny zavatra tsy azo ekena tompo ary mino fa tsy hitevina intsony eto amin'ity région Itasy izany resaka fuite de sujet resaka osika amin'ny fanadinana izany tsy avelantsika zany satria zavatra zany no mamosavy androzanantsika ireo ary mamosavy ny tanora dia mamosavy ny firenena. Totosan'izy mahavalo teto amin'ny Brown ny Draina Itasy apaisokely Marinarivo ny famindra-pahefana teo amin'ny taleparitra teo aloha Razanakoto Benjamina sy ny tale vaovao natrea ny tale kabinetra ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny lehibe ny fileovany Marinarivo. Voatendry ary nandray tamin'ny fomba ofisialy ny asan'ny lehibe ny faritra Itasy Vonjimaiky Ramavalosoa Anitra. Nambara nandritry ny lanonana fandraisan'ny fitantanana fa tsy fitsabahana amin'ny andraikitry ny ben'ny tanàna ny tanjona fa fandrindrana ireo asa fampandrosoana araka ny lara-pahamehana napetraka. Na efa manana traikefa tamin'ireo andraikitra samihafa nosahany teo aloha azy izy, indrindra tamina aloha azy, dia nanamafy ny fiantsoana fanomezan-tanana amin'ireo herivelona rehetra eto amin'ny faritra Itasy mba hampandrosoana ny faritra. Zany tsy midiky hoe tsy hanao asa eo amina komina iray lehibe ny faritra fa amin'izay hoe lahatsaina hitondrana izay hoe findrindrana dia tsy maintsy mijery hoe aiza ny fampandrosoana maika, aiza ny fampandrosoana tokony hidirana izay tena soiombonany distrika anankitelo. Ny tsodrano sy ny raha fahombiazana ho azy kosa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Rassambany izay nisolitena ny fitondram-panjakana Foibe nandritra ity famindra-pahefana ity. Ianao no safidiana ao anaty maro satria fantatra fa malan-draikefa, fantatra fa manana ny tao ary fantatra fa afaka mampitambatra izay tokony tsy afaka mampitambatra, afaka mampiray ny angolafy, afaka mampitaka ao anaty latabatra boribory izay tokony afaka fampiresaka ao tombotsoa ny faritra misy antsika ety ary safidiana manokana koa ianao no fahaizana sy fahafahanao sy fahafehezanao an'ity faritra Itasy. Tsy ivona fa nitanterahana tao amin'ny lapan'ny faritra Itasy ny zoma valome teo ny famindra-pahefana teo amin'ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana Rakotoary Manana Dimoina sy ny lehiben'ny faritra Vonjimaiky Ramavalosoa Anitra notrolon'ireo manam-pahefana tompona andraikitra sy solitena na fikambanana samihafa. Vaolana amin'ny famoronana asa ho an'ny tanora ny fisian'ireo lycée teknika sy fitoerana fanofanana araka azy mijoro isak'ireo distrika 3 ato amin'ny faritra Itasy. Maro amin'ireo tanora tokony hisitraka izany anefa no tsy mahafantatra azy ireny na diso safidy amin'izay lalam-piofanana tokony hidirany ka mila taridalana raha ny fanazavana. Anaran'ireo tanora safidy hoe aiza ny lalana tokony hizorany rehefa hianatra izy, aiza ny lalana tokony hanehany eo amin'izay safidiny izay satria raha diso safidy isika dia izay no mahatonga ny tanora marobe tsy hanasa koa natao indrindra izao etika izao mba ho fampahafantarana izany sehatra misy izy sy am-piofanana misy izany. Tanjona ho an'ireo tanora ny famoronana asa ho an'ny tenany sy fanomezana asa ho an'ny namany.
Sampam-piofanana izay nataoko dia misehatra tamina BTP na le hoe travaux publics izay asa amin'ny asa vaventy izy io. Dia nisy moa ny fiofanana izay natao tamin'ny asa dia narahana foana hatramin'ny farany izay rehetra natoro sy nomendreo mpampianatra rehetrarehetra izay namolavolanay tao anatin'ny 3 taona teo amin'ny lycée technique Antananarivo. Ary rehefa tafavoaka teo izahay dia avy hatrany dia afaka nisehatra tamin'ny resaka asa isan-tsokajany. Nototsaina teto Antananarivo ny alarobia mety eo nietsika taridalana momba izay tontolo ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa teto Itasy izay ka akoatra ireo lycée teknika 3 dia niisa 30 ireo ivotoeram-piofanana nandray anjara tamin'izany. Ny Alahady fahatelo ny volana May taona 2024 lasa teo no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fifantenana ireo mpianatra hozandary andian'ny faha-20 ao anatin'ny dingana faharoa na ny deuxième phase dia ny Alahady fahafolo ny volana May lasa teo kosa no nivaly izany fiodinana faharoa izany ka nanambarana Pabe Maso teto amin'ny sekoly ny Zandarmarie-Pirenena Kourombe Ambositra. Raha natratra 900 mianadahy mahery izy ireo tany am-piandohana, 500 mianadahy kosa noraisina ao anatin'ny ity andian'ny faha-20 ity. Ka io fanetonivo ny sekoly ny Zandarmarie-Pirenena Kourombe Ambositra ao anatin'ny 12 volana. Ratsahivina naharitra herinandro ny fifantenana tao anatin'ny fiodinana faharoa nahitana ny fifaninanana ara-panatanjahantena, ny fijerenany halavana, ny adina ambava sy antsoratra ary ny fitsiriana ara-pahasalamana. Nandritra ny fiodinana voalohany dia tonga natrika izany taty antoerana ny komandany Zandarmarie-Pirenena sy ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Zandarmarie-Pirenena. Ity tetezana eto ampidirana komina ambanivohitra Amboditombo faharoa ity izay mampitohy fokontany efatra ty antoerana simba evan-taonany maro hetahitany vahoaka ny hanamboarana ny tetezana ahafahana mifamezivezy mitatitra ireo vokatra ka hiteraka fampandrosoana indray eo anivon'ny komuna. Ataon'ny Amboditombo faharoa dia tia tetezana orenantsika ty anisan'ny hetaheta-pony vahoaka mba ahafahana mampitohy fokontany anankiefatra atao ambadika ato izany sy ty fokontany mba eto akaiky ety izay mifandray ary anisany taterina ny vokatra avy n'ireo fokontany anankiefatra ireo amen'ny komina sy eto amin'ny tsenam-balasoray ireo izany no vahaolana ahafahana mitatitra izay vokatra saika dia ireo no anisany hetaheta-pony vahoaka ireo mba vita ary tia dia mba sambatra ny vahoaka teo Amboditombo faharoa. Namaly ny etaetan'ny komuna Ramatoa-Sombamokany Madagasikara ho vita eto Ambositra Haingona Ambinina nidina nijery fotony foto-drafitr'asa simba ary ho asy-panamboarana amin'ny alalan'ny teti-bolana sy ady 2024 raha ny fampanantenany. Mijery ny foto-drafitr'asa eritreretina natao ny teti-bolany sy ady araka ny dindinika nataon'ny maire sy ny conseillère ny président fokontany aty an-toerana satria izahay dia maka ny hevitry ny maire alohany hanaovana ny zavatra tokony hatao hoe zavatra mipaka amin'ny vahoaka ary zavatra foto-drafitr'asa ilain'ny commune fa tsy hoe izay mety aminay koa no atao fa izay mety amin'ny zareo no eritreretina ka nisy ny eritreritray fa nefa ny ozy izy maire hoe aleo ity tetezana eto ity misy andianana koa moa izy io nefa aratsika mihita fa ny siady tsy maintsy zarazarana amin'ny commune maro. Ny 30 avril 2024 no nitsidika teto amin'ny komina ambanivohitra Amboditombo faharoa Ramatoa Solomavambahoaka sy ireo solotena ny ben'ny tanàna ny solotena ny vahoaka taty an-toerany. Mialoha nandraisana ny fanapa-kevitra moa dia efa nisy ny fifampiresana sy ny fifampitoniana tamin'ireo ben'ny tanàna ny amin'ny fanatanterahana ny foto-drafitr'asa mamaly ny filan'izy ireo. Ny filofosana, ny fikirizana ary ny finiavana hiofana ho an'ireo mpampianatra dia hitondra fampiofarana lehibe amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fanabeazana. Madina hita ao anatin'ny asa izay hoatrehanareo ihany koa fa tsy fampianarana ireo ataonareo ao anatin'ny sehatra iasanareo fa tena hoe fanabeazana. Dia mifototra amin'ny fanabeazana. Fanabeazana tsara fototra, tananaka vanona ary firenena mandroso. Tsy ny olona fotsiny tamin'iteo anana ianareo
Ny fampiakarana ny lentan'ny fanabeazana no antom-pisian'ny fiofanana ho andreo mpampianatra mpiasa-panjakana eo anivon'ny ambaratonga fototra amin'ny alalan'ny fampiofanana ampitain-davitra na ny formation à distance. Azonazaina fa matianina afaka tsara mampiatra ny fahalalana azon'zareo tany amin'ny centre reo mpampianatra ireo ary efa eo ihany koa moa ny fanentanan'izy ireo sy ny afatrafatra majinijinika mba natanterahany soamatsara ny asany atsaka sy andavany. Ireto mpampianatra mpiofana ireto izay vonina hampita amin'ireo mpianatra ny fiofanana norantovin'izy ireo hampiakatra ny kalitaon'ny fanabeazana andrandrain'izy ireo ihany koa ny fampiakarana ny kategoria eo anivo ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Aorian'izao fampifanana zao dia hampitainay ary hampiarinay amin'ireo mpianatra ireo ny fampianarana izay noratovinay teo amin'io centre formation Andrananahary io. Ny volona hanatanteraka ary hampiatra izany amin'ny zaza malagasy mba fampandrosoana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tosany alarobia 7 avril 2024 lasa teo teto Ambositra ny famoahana tamin'ny fomba ofisiary ireo mpianatra andiany Manovosoa ho andreo mpampianatra mpiasa-panjakana eo anivon'ny sekoly ambaratonga fototra miisa 720 mianadahy naharitra 2 taona moa ny fiofanana nataon'izy ireo tetsy amin'ny CRFRP Andrananahary Ambositra ny solomamoakany Madagasikara vao fito amin'ny distrikan'ny Fandriana kosa no Raipia ity andiany ity. Miezaka manaty tsara ireo fotodrafitra asa misy eo aminy ny eo anivony synodam-paritany Moromania Ambositra ho an'ny FJKM taorinan'ny fanatsarana ny gradin eto amin'ny kianja maitso Vatovory dia tapa-kevitra ny hanangana estrade en béton izay manaraka ny fenitra ny synodam-paritany na ny eo ny fahavinoana ny ara-iasa sy fanometanana amin'ny synodam-paritany ireo tompona ndraiky mpanjakana aty an-toerana izy ireo izay efa nanolotra anjara briksaady amin'ny fanorenana ity estrade na lapiazo ity. Fitaovanay ao amin'ny faritra Moromania dia mba mitondra izay kely mba hoentina ho fandraisana anjara ciment une tonne zany mba hoatolotra eo amin'ny faritra Moromania. Efa namesement ireo namana mpiarany asa efa natsasany angamba izay nefa vita dia manolotra rehefa vitsisa moa ny tenanay mba hoentina hanaovana izay mety anjara bidy kely izay tokony atao eo. Rehefa tonga nefa ny fotoana anaovana kafo dia raha zay 30 zany angamba mety mitanànatsika ihany ny farany dia jerevantsika miaraka amin'ireo teknisiana sy amin'ireo tompon'andraikitra ihany koa rehefa any amin'ny tafo. Tanjona ao anatin'izao fanorenana izao hoy ny mpitandrina filohan'ny synodam-paritany aty Moromania Randrembololona Fidèle dia nisy ny loharanom-bola maharitra eo anivon'ny synodam-paritany ahafahana misokatra ihany koa amin'ny fampiasana ny kianja eto an-tampon-tanàna Ambositra ho an'izay mila izany ankoatra ny fotoan-dehibe ilain'ny synodam-paritany ity kianja ity. Tompoko anisan'ny vina ny FJKM ny firosoana ao amin'ny fampamokarana ary ao anatin'izay fampamokarana izay dia miezaka ny synodam-paritany ny fiangonana iray manontolo hanangana loharanom-bola maharitra ho an'ny fiangonana dia anisan'ny anankiray amin'ireo loharanom-bola maharitra izay ho tanterahan'ny fiangonana ny fanatsarana ny kianja maitso handraisana ireo hetsika rehetra ara-javakanto ara-kolontsaina fitoriana ny filazantsara dia miroso isika ary isaorana ny tompo satria ao anatin'izany ny ray aman-dreny ara-panjakana rehetra eto Ambositra dia eo anilan'ny FJKM Mandrakariva. Totosany herinandro lasa teo ny ady fototra ny amin'ny fananganana estrade en béton na ny lapiazo ateto amin'ny kianja maitso Vatovory Ambositra izay miorina eto an-tampon-tanàna foibe ny synodam-paritany eo anivon'ny FJKM mahatratratra any amin'ny 720 tafo moa ireo fiangonana ao anatin'ny synodam-paritany ho an'ny FJKM ka ireo kristianina mpandray fanasan'ny tompo ato anatin'ny synodam-paritany no handray anjara amin'ny fananganana ity estrade ity. Nisy ny fanompompofavahana fohy mialohan'ny fanatanterahana ny ady fototra izay nitarihan'ny filohan'ny synodam-paritany Moromania Ambositra natrehandreo mpiara-miasa eo anivon'ny synodam-paritany tonga niatrika izany ireo manam-pahefana taty an-toerana no tarihan'ny Andriamatoa solomamoakan'ny Madagasikara vita eto Ambositra Aingonambinina sy ny lehiben'ny faritra Moromania Andriamatoa Rakotomalala Arliva. No tanterahana ny zoma lasa teo fahavalon'ny volana May 2024 teny akaiky ny karandro-planina ty Abetroka izay ny farombona ny ireo mpitandro ny filamenana ny fandorana ireo rongony miisa 430 gony izay milanja 150 sy 300 kilao. Izany dia natrehany eo anivon'ny OMC izay notary ny lehiben'ny distrikta ny Betroka
Ravozanaka Lala José. Araka ny hitantsika moa zany dia nitaterahana anozoma valo me 420 ny fandorana na rongony izay tratra atao tao anatin'ny distrikany Betroka. Raha tao ka manifitana dia hoe fanterony amin'ity anio teo ny fandorana rongony tamin'ity taona 420 sia. Zay zany manambara fa mitohy ny ezaka izay nataon'ny OMC eto anivon'ny distrikany Betroka amin'ny famogorana an'ireo tsy maty manota ato anatin'ity fanaovana n'ity raharaha zava-matomelona ity. Raha ny fanazavana hatrany dia loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nazahoana ireto vokatra ireto, hoy ny kapitaine Fidimanana Ricardo, commandant de compagnie Betroka. Izao moa zany no azo dia noho ny ango-baovao ara-potoana azo amin'ireo izay hotazona tsy ambarately ny anarany. Ity rongony midorana androany ity moa zany dia vokatra izay ny azo teo anelanela ny volana febroary sy ny andro androany izay nitambarany avy amin'ny polisy-pirenena sy ny eto amin'ny volotokom-patro gendarmerie eto Betroka. Eto izahay dia mbola manentana ihany an'izay manam-baovao hanome anay vaovao ara-potoana ahafahantsika miady amin'ity zava-matomelona ity. Olona 7 moa no tratra niaraka tamin'ireto rongony ireto izay samy efa voatsara avokoa ary rehefa mamita anisy azy ny eny anivo ny fonjany Tanimanga aty an-toerana, hoy ny Tonia Papanao Lalàna aty Betroka.